da mato averano atao maro am'izao sanao tany voalohany izy andre matofoloha mahakasika ny décret io indrindraindrindra ireo mpahay lalàna malagasy dia tsy nisy tsy nanakihana ny décret ny raisinareo au niveau ny conseil des ministres iny izay nanova indrindraindrindra ny fahafahana filohana androm-panjakana manatrika an'izany fampielezan-kevitra izany be dia be ny mpampianatra lalàna raha tsy resakitsika ohatra afa-tsy hoe Jean-Éric Rakotoarson resaka an'izany Saondra Rabenarivo isan'ny mahay lalàna zany nanakihana mafy ny fanapahan-kevitra ny raisinareo teo anivo ny filakevitry ny ministra iny na ny fanazavana hoentinareo satria dia tamin'ny alalana décret no nanovana ny loi organique raha ny fanazavana entinareo mpahay lalàna ireo misy diso ngamba no teneninao fa décret foana no ny fe ny lalàna zay napetraka ifehan'ny fividianana ary zao ny zavatra tsako fatatsika ny décret ny feny lalàna io ane zay hoe ao anatin'ny fomba anaovana ny fampielezan-kevitra dia efa niraisina melohany fiodinana voalohany fa tsy hoe tamin'izao fiodinana faharoa zao fa natao tamin'ny melohany fiodinana voalohany melohany fividianana dia efa mipetraka hoe ahoana ny ifezana an'ity fividianana eto a Madagasikara ty tao anatin'izany misy ny hoe afaka ataon'ny lehibe amin'ny fivondronana politika na ny mouvance ny mampiasany anarany amin'ny fividianana solombavam-bahoaka dia ame ohatra io satria maro le zavatra tsy olazaina fa tsika eto dia marina ny olazaina amin'ny fividianana député zao ane misy mouvance ravanomanana manana candidat ho solombavam-bahoaka zany misy ny association Didier Ratsiraka mouvance zany manana candidat ao anatin'ny fividianana solombavam-bahoaka misy ny miaraka amin'ny président Andry Rajoelina tao anatin'ny lalàna ray daholo zany ary tao anatin'ny lalàna ray dia ny hoe afaka ataon'ny lehibe any androm-panjakana ny manatrika mijinina eto dia mialatsina no nanan'olona na dia tsy fataoko loatra azy Andriamatoa Mamy Rakotoarvelo anefa maninona tsy nikanana zay mpahay lalàna nanatrika ny campagne na ny fampielezan-kevitry ny candidat ray to amin'ny collision any ny sary nananareo sary fa zao mahafinaritra ana ihany le satria raha vao mijoro zany Andry Rajoelina dia matahotra ny maro satria misy antony ao raha osisika zay aloha ihany any enjehany zay anarina moa izy any anenjika azy ka zay ngamba ny tsarazava hoe ny lalàna ny fean'ny fividianana tsika hoa oky zay tsy ho baikoniny any ivelany tsony ny feuille de route hafa fa ny lalàna dia atsika malagasy ka zao ny lalàna dia miteny fa hoe tsy azoko atao no miteny ka raha mahita ny mpanao gazety any na misy solitenany candidat rehetra eran'ny Madagasikara fa Andry Rajoelina tsy nandray micro tsy miteny ny heviny fidio eto candidat eto na dia tena magidily ary ny tanako na dia tena mangataka ny olona rehetrarehetra zay nalehako eran'ny Madagasikara hoe miteneny ianao ary misy district azy tonga marobe ny olona miorakoraka ny olona nitehatehaka no ny tonga fa no niteny ny tanetana hoe mielana tsiny fa no ny lalàna dia tsy afaka ny teny ny filoha Andry Rajoelina monomolona daholo ny olona sady tesitra dia lasa ny olona nandeha sady nalahelo dia lasa ny olona noty tsy afa-po ve zany ny filohan'ny tetezam-bita manoloana an'izay hoe tsy afaka mandray fitenenana ianao any anatiny reny mitinina reny a fa natao hijoro fotsiny ny fijoroanao eo ve nefa tsy efa midika ihany koa hoe fanohanana an'le olona efa manambara avy hatrany hoe fidio ty olona ity satria ianao ao arinana hafa ihany no hoe miteny hafa ihany ny mandresy lahatra ary io ane marina hoe na mifampijery dia mifakafantatra ny olona hoe mifakaty marina zany fa hafa ihany ny mametakafatra hafa ihany ny anao no miteny amin'ny vavanao amin'ny olona amin'ny hafatra zay tianao apetraka amin'ny safidy zay tianao ametrahana an'izay safidy tianao ametrahana anazy sao dia tsy resy lahatra kosa ny filohan'ny tetezam-hita amin'ilay fandresen-dahatra ho hita ny candidat zay tohananao mahatonga anao milaza an'izay hoe hafa ihany ny anao no mandresy lahatra ny fahatsapako azy a dia mangetahita ny olona mangetahita fivoarana mangetahita fandrosoana
ary amin'ny maflohany teteza mita dia mangitahita ihany koa izy a amin'ny andrian'izay feoako zay tsy afeniko anareo fa maro ny nalahelo na zary dia tena nalahelo mihitsy hoe tsy afaka amin'ny teny mandritra nyity fampelezan-kevitra ty ny zava-misy ange Andriamatofilo na ny prime ministre Omer Persikar laza tamin'ny mpanao gazety fa izy dia tsy mankasitraka ny degré ny raisina iny fa noho ny besiny maro izay nandray fanapahan-kevitra atao anatin'ny filakevitra ny ministra majorité no resahany tao a dia vo nanao soniana iny satria zay nitapaky ny majorité tao anatin'ny filakevitra ny ministra tsika hoa tsy tokony zatra ny anakina foana tsy efa be loatra ve ny nangatahana ny tenako tsy latsako fity tsy efa be loatra ve ny fandeferana natoko amin'ny faneke fandeferana mba tsisy ny kotany eto amin'ny firenena ny tsy latsahako ho fidina ho filoam-pirenena ka io afaka ny fitenenana hoe mameny tanana ianao dia hoanina mihitsy ny tananao ray manontolona ny lohanao mihitsy zany no hoanina ka antsika lazaina hoe mikasika an'izay hoe tenenin'ny prime ministre zay a zay tapaky ny besiny maro anatin'ny fiara-mitatana betsaka ny zavatra tsy d'accord anao anatin'ny décision na fanapahan-kevitra raisinao anatin'ny filakevitry ny ministre zay le fiara-mitatana ary ty fiara-mitatana ty lazaiko anareo fa tsy misy fitondrana na fitantanana ny firenena sarotra mihoatra no ity tetezamity ty taizanareo raha tany nahita hoe ny olona tsy mitovy hevitra olona tsy mitovy fomba fijery olona tsy mitovy tanjona no nampiraisina hoe tsy maintsy miara-mitatana nareo teto Madagasikara nisy an'izany fa zao nataonay le izy tao anatin'ny fandeferana ary natao ho an'ny tombotsoan'ny firenena dia no tanterahany zany zavatra zany ka eo indrindra ny tiako lazaina ny namaranako an'izay dia ny hoe tsy mety rehefa misy fanapahan-kevitra raisina zay le hoe solidarité gouvernementale rehefa misy fanapahan-kevitra raisina ao anatin'ny filakevitry ny ministra dia ekeniny besiny maro zay dia tanterahana ny dikan'izay fa tsy hoe ekenao dia tonga ianao atsy andeha hitsikera-ndray any fanapahan-kevitra zay ny raisina tao sao dia lasa resaka ambition personnelle la izy hoe za efa tsy navelany latsaka za efa tsy navelany latsaka nisy an'iny iny dia aleo amin'izay anatrika an'le mitina zay ny atahorana Andriamatofilo sao dia lasa tsy ny fanetrena mitinina zay ny teneniko hoe manatrika mitinina daholy ane amin'izao tsika miteny zao e anananareo ny sary ary fantatray daholy ireo ministre ao anatin'ny gouvernement taretrarehetra tsy ankanavaka mandeha manohana candidat daholy mandeha manatrika mitinina daholy ary mandeha mandresy lahatra an'ireo mpomba anazy tsirairay avy faotana mafaty ve zany aleo ny vahoaka malagasy ny fidy aleo ny vahoaka malagasy ny safidy dia zay mandresy zay no hitatana amin'ny parlementa zay mandresy izay no hitatana amin'ny firenena namako lamako averano atao baromo sao